etsika nidivarotra teny beoririka mpanao gazety roa niarany eriseitra tanora renizety efa mambolana maro no ny afany tananeny amin'ny zandary Karine Siriza ho ny fianakaviana zotra ny fanavaozana mitaky rafitra mazava sy mangarara ho ny ry faltafaraka aminao ndray tony kilasy tongivavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba arimana sanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany makasika ny fialam-pirenena avy hatrany mitaky fomba fiasa miaingy amin'ny teny irany manaja ny zo fototra ary miaro ny soyombonana izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao ny fanambarana nataony firaisamon'ny pirenena androany mba azona misoroka ny fizarazarana sy mametraka zotra ho an'ny fanavaozana mitondra fanantenana manipika izy ireo ary manamafy ny antso efa nataony amin'ny ametrahana mazava ny tondro zotra ekeny rehetra ho antoka ampahomby ny zotra ny fanavaozana fanadiadiana manimba ny fitokisana ny vahoaka ny rivotra miseho ankehitriny ny firaisamon'ny pirenena androany mirongatra ny fisamborana tanora ny famerana ny sehatra fanehoan-kevitra izay mifanohitra tanteraka tamin'ny fitakiana natao teny an-kianja ary ny tsy fampiny ny fanazavana feno avy amin'ny mpitondra fanjakana tranga izay miteraka AIC tahotra eo amin'ny olom-pirenena maikaraka izany anamafisana ny fototra iorenany fanjakana tandalana mifototra amin'ny fanajana ny zo ny tamberina ndraikitra eo anivon'ny androm-panjakana ary ny fanajana ny filaminana ny fiarahamonina miantso araka izany izay firaisamon'ny pirenena ny fampitsaharana avy hatrany ireo fisamborana tsy manara-dalàna fanajana ny fitsarana tsy mitanila ny zo amin'ny fiarovana ny zo hahazo fitsaboana ara-batana sy ara-tsaina fiantohana ny fahafahana fototra haneo hevitra hanao fietsiketsehana ny mpilaminana fahafahana miditra anaty fikambanana sy maneho hevitra eo anivon'ny fikambanana ary ny fandraisana anjara ny olo-pirenena tsy hakanavaka rehetra amin'ny fiainam-pirenena miantso koa izay ny fandaniana farak'izay aingana ny lalàna mifehy ny fahazona vaovao ho an'ny daolobe mikasika ny ny fiainam-pirenena na la loi l'accès à l'information ny fiarovana ireo mpisintona lakolosy ireo mpitoroka ary ireo mpiaro ny zon'olombelona ary ny fandaniana ny lalàna ankoatra io nanamafy ny firaisamon'ny pirenena ary manaitra ny fisiny ny fanadiadiana niaraka tamin'ny endrika fandrahonana sy tsindry atao amin'ireo mpikambana sasany ao aminy manaitra ihany koa izay momba ny fanadiadiana natao tamin'ny endrika fandrahonana sy tsindry ara-maoraly atao amin'ireo mpikambana sasatsasany eto anivon'ny firaisamon'ny pirenena malagasy izay manimba ireo fotokevitra iorena ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fandraisana anjara ny olo-pirenena amin'ny fiainam-pirenena mananjo ny mpanatanteraka no fanadiadiana amin'ireo karazana fisamborana samihafa saingy tokony anaraka ny lalàna hatrany izany iantohana ny filaminana amin'ny lafiny maro gardien mpitandro ny filaminana tokoa zahay firaisamon'ny pirenena fa mitandro koa ny zony olo-pirenena tsirairay raha misy profo moa raha manana ayay moa ny fanjakana dia mananjo izy manao enquête kanefa misy lalàna tokony ajaina amin'izay fanaovana enquête izay na amin'ilay arrestation dia izay no angatanay firaisamon'ny pirenena ajaina ny olo-pirenena na iza io ary mbola averina indray hoe ilaina koa ilay fangarahana sy tamberina ndraikitra avy any tompona amin'ndraikitra mba hipetraka ilay filaminantsaina sy ilay filaminana ankapobea ho amintsika rehetra izay fa tsy hoe firaisamon'ny pirenena na tanora fa tsika rehetra ary tena ilaina izay hoe filaminantsaina izay satria anatin'ilay hoe fanavaozantsika tena nametraka fahatokisana feno ary tena hoe fanantenana feno tsika amin'izao fotoana izao ka tokony tena hoe ho tonga amin'izay fanavaozana marin'izay tsika fa anatiny izay hoe filaminantsaina izay manatitra mifitra ny antso ametrahana rafitra mazava sy mangarara hitondrana ny zotra ny fanavaozana ankehitriny ihany koa ny firaisamon'ny pirenena tondro zotra ekeny rehetra no volavolaina miaraka ihany koa izy ireo no antoka ampahomby ny zotra ny fanavaozana izay zany isan'ny hoe hitakina foana hoe tokony entina ny fampiresahana ametrahana lamina na tondro zotra mazava sy fanarahana amin'ilay fitatahana ny fitondrana amin'ny tetezamety io ary maika io raha ohatra tiatsika
mokatra zany ilay antsona hoe fanavaozana fa ny fitondranan'io zany a dia efa ohatrany hoe fanekena karazana ohatrany hoe mety tsy ho fahombiazan'ny fanavaozana sady satria lasa amin'izao mitsamananeviny zao daholo tsika tsy fantatra hoe izy mitondra inona izy mandeha makaizany andehanantsika ao anatin'le fotoana fanavaozana ny tokony fitatahana n'ity firenena ity zay mahatonga anay foana hoe miinsista hoe ny anjaran'ny fitondrana ankehitriny no mitarika n'ilay fanakalozan-kevitra ametrahana feuille de route na sy fomba fitatahana iarahana sy itovizam-pijery an'ilay tetezamita raha tsy mametraka an'io zany ny fitondrana ankehitriny dia lasa ohatran'izao foana ny tontolo mampiahiahy ny tontolo manjary misy peur ny tontolo misy intimidation ny tontolo misy hoe sao dia tsisy izay ny tokony lalakale mila voafaritra tsara io zavatra io dia izay mahatonga anay hoe any amin'ny fitondrana moa ny fanapahan-kevitra dia anjara ny tokony mitonitarika an'izay fanakalozana andraisan'ny rehetra anjara izay dia sosokevitra mipetraka foana zany zay dia ty amin'ny firaisamonim-pirenena araka izany mitaky fomba fiasa miainga amin'ny tenerana manaja ny zo fototra ary miaro ny soiombonana izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao ho ny fanambarany firaisamonim-pirenena androany azona misoroka ny fizarazarana sy mametraka ny zotra ho an'ny fanavaozana mitondra fanantenana zany nanamafy ny fahavononany ifampiresaka amin'ny tompona andraikitra ambony ny firaisamonim-pirenena androsoany ireo sotsikevitra ireo tsy iverenany krizy eto amin'ny firenena faharoa andro izao no tsy nandrenesam-baovao i Karina sy Rija ho ny fianakavian'izy ireo androany efa nitady azy ireo ho atany amin'ny biron polisy sy ny zandary ireo fianakaviana saingy tsy nahitam-bokany izany ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny efatrora sy sasany kosa vao fantatra fanotanana eny amin'ny zandary izy mianada ireo tady bavaony Narsisy Karazafy sy mbola avatsara amam-bolana maro no efa tsy mipetraka teo anivon'ny fianakaviana ireo tanora ny safidiny anontolona ny afina sy nipetraka tany amin'ny toerana lavitra ny alana Antananarivo renivohitra ireo tanora ireo ny tambazotran-tserasera sy ny antso atarbisisa no ifaneraseran'ireo tanora tamin'ny fianakaviana raha ny fanazavany fianakaviana ireo tanora tsy tapopoka efa ho roa andro zao efa nisy amam-bola fasafasy farany zay tsy dia tena hoe amam-bolana be ona moa zany fa teo eo amin'ny 2 semaines teo tapa-bolana zany ry zareo zany rehefa tena tsorona aminareo marina miafina ry zareo satria matahotra efa nisy intimidation natao tamin'ny zareo dia naka précaution zareo tsy nifandray tamin'ny vady aman-janany mihitsy fa zay lazaiko aminareo zay par précaution fotsiny anahy manokana aloha mahita hoe io numéro any connecté izy resaka WhatsApp mahita an'izany malala an'izany daholo tsika hoe rehefa connecté ilay olona dia io teneny zareo io en ligne izy dia zay lera faran'izay nahitako anazy en ligne farany hatramin'ny volana septambra no nakaty dia toy izany foana ny fomba fiainan'ireo tanora ireo ho kosa ny ren'ny Karina herinandro masina teo i Karina no niaraka tamin'ny fianakaviany farany ary voatery nandeha indray ny sabotsy masina niova fiara indimy voatody tany amin'ny toerana ny afenana manome vaovao ny fianakaviana trany anefa izy ireo na dia efa miafina aza hoy ny fanamafisana efa roa volana izy tsy hitako zay izy mba noty tao efa ny angaviana mafy endao fa herinandro masina dia vao sabotsy masina izy vita ny lamesa natao mibiso ny andro ka tsy maintsy mandeha aho izy fa tsy en sécurité dia izy tomobila rehefa avy eo dia mialatsiny fa tsy ho hitandray aloha fa tsy maintsy ataoko ty après an'izy nanao fanambarana ny sabotsy maraina amin'ny sabotsy masina hoe raha vao ny antenimera-pirenena angamba-nisy zay raha tsy diso dia tantara moa izy rehefa avy eo any amin'ny messenger hoe nifindra tomobily indimy zay avao tonga tany amin'ny toerana nalehako tsy maintsy any anelakelan-trano any aloha mitsoaka anatin'ny sabotsy alina masina iny eny Analakely fangaro any anaty olona any dia any ray miandry transport manaraka dia ohatr'izay izany ny fiainan'ireo ankizy ireo zany ny ariva teo fantatra fa tanana eny amin'ny zandary izy menada ary efa nifampiresaka tamin'ny fianakaviana hatreto dia voalaza fa mbola anaty fanadihadihana tanteraka ka tsy nomen'izy ireo ny biron zandary nitazomana azy menada no mafisy ny dadan'ny Karina nandritra ny antso atarby ny fanaovana kosa nefa fa salama tsara izy menada ary tsy nisy erisetra natao azy ireo hitanay tokoa fa teo izy fa talohan'izay aloha tsy mihitsy satria be dia be loatra le resaka efa nandeha efa tany fiadanana zay dia tsy aty izany izy ozy izy ohatra entre autres
izay ihany azy zany de fara moa zay nisy miantso ihany ray zany hoe ary anana ry tsy azoko lazainanao aloha zany hoe aiza moa zany fa ny zavatra azoko tenenanao de efa niona tamin'izay angamba ils ont peut-être 1 heure de temps teo zay nirosaka de large autant avec les tompon'andraikitra izay nanao ny arrestation que les zanakay de le rijany keo moa zany de afaka mifampiresaka amplisé tamin'ny izy da tsirairay aby zay zany. Ireo mpisolo vava bénévole no mandray an-tanana ny fiarovana ireo tanora mpitolona miantso ny FFKM ireo fianakaviana sy ireo mpisolo vava mba handray anjara ampifanelanelana eo amin'ireo tanora sy ny fitondrana fanavaozana hisorohana ny mety ho fihitaran'ny olana misy eo amin'ny rotonta. Verikiano hoe eo ianareo mpitondra lehibe président PRM eo amin'ny fanavaozana eo ny FFKM mino fa raha ny filazany reto ray aman-dreny reto vandendefo mandry reto dia olona tena mahatoky amin'izao fitondrana fanavaozana izao nametraka fitokisana ireto olona ireto mino fa ainareo ny andamina amin'izany eo nareo ray aman-dreny ara-panahy fa tsy hiady indray tsisy manana tombontsoa mihitsy zany amin'izao zavatra sokotan'izao ireo ankizy ireo araka ny filaza moa zany raha ndrendronoka tsy manana heritreritra amin'izany fanongana mpanjakana zany mihitsy. Andrasana ny toy ny rara. Rehefa nokarohana nandritra ny fotoana naharitra voasambotry ny zandara vetsy akady lalana teny Amorina Kona abaipasy omaly alakamisy 12 aprily 2024 ny kolonely Patrick Rakotomamonjy avoaroroy amin'ny raharaha fifofona ny hainy filohan'ny fanavaozana mivady sy ny resaka fanonganam-panjakana ity manambonina mpitsabo ity ary isan'ireo voarara tsy hivoaka ny Madagasikara. Nentina teny amin'ny zandarmeria akady lalana ny kolonely Patrick Rakotomamonjy ny alony nandefasana azy avy any amin'ny fonjabe ny Tsiafa alina ihany. Ankoatra izay, teratany frantsay iray sy malagasy misa 4 no voasambotra niaraka taminy. Tokony hiatrika ny fampanohavana tamin'ny 3 martsa 2024 lasa teo ireo olona voasambotra ireo ary efa tokony nampidirina amponja vonjimaika saingy tsy tapopoka ka namoana didy fampisaborana izy ireo. Aratsahivina ny 3 martsa olona 20 no nampidirina amponja vonjimaika ka isan'izany Italie Générale ny FSM teo aloha. Vesatra ny andiana azy ireo ny fikasana ifofony any filohan'ny fanavaozana, ny fikasana nongam-panjakana, fikambanana tambazotra anjiola ary fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Mifandraiky amin'izay vaovao izay indrindra niteraka savorovoro teo amin'ireo mpanara-baovao ireo horonan-tsary Sesilandy navoaka ny kolonely Patrick Rakotomamonjy taorian'ny fotoana nanesorana azy Italie Générale misahana ny fandraisana fitarainana teo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika hoe Christian Taber toy zavatra maro no niseho ka ilaina ny fifanantonana sy fifampiresahana mba hamana ny olana misy eto amin'ny firenena. Miantso ny FFKM ihany koa ny antoko kitana iroso amin'ny fanelanelana marina manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fanadiadiana eo amin'ny sary mbola hava-tsara. Niteraka fikorotanana anatiny ateo amin'ny tontolo politika sy teto amin'ny firenena ny horonan-tsary navoaka ny kolonely Patrick Rakotomamonjy nandritra ny volana maromaro zao ny mpanao politika Christian Taber rehefa voasambotra ny kolonely Patrick dia tokony avelany aloha akasaina afaka herinandro kosa dia tokony fanantona i kolonely Patrick Rakotomamonjy sy kolonely Michael Randrenirina ho ihany ity mpanao politika ity ilaina ny fiverenana andatabatra boribory mifanakalo hevitra hitandrona ny filaminana sy ny fitoniana. Raha igny sy tratsy teo koa dia ilaza koa zao sasany na kolonely Patrick raha sy tratranareo eo nareo minatsanatsan eo tsy azo ofenina fa nitondra déstabilisation na karazana fikorotana-tsaina ny vahoaka malagasy aiza marina ny tena manamarina ka io izy zany tratra izy moa efa lasa tsy afahagny izy igny dia ny suite logique igny zany raha za Christian Taber ny teo amin'ny lohan'ny fitondrana dia iny izy efa tratra agny aleo lozy agny dia manao ny asa manjara alohantsika zany zao amin'ny herinandro ambony na afaka tapa-bolana na afaka ray volana avoaka tao amin'izay izy escortena avy agny dia aleo mifanena ao amin'ny palais dia ao amin'izay zany ny samby kolonely manamboninahitra sy regny olo concerné voateniteniny matetika regny aleo en tant que samby officier
manamboninahitra supérieur satria lasa ho polémique van'ny sasany ray io avy eo. Ilaina ny fanaovana fanadihadiana mazava momba ny raharaha fifofona ny filohan'ny fanavaozana ho ihany ny fanehoan-kevitra akarameroka amin'izany colonel Patrick Rakoto Mamonjy dia tokony hibaby ny vokany araky ny lalàna raha tsy izany kosa nefa dia tokony ho raisina ny fepetra rehetra hamerenana ny fitoniana ho tombotsoan'ny firenena. Dia sanatria ve mety misy fifandraisana amle colonel Patrick zay voasambotra eotsika zany ahita azy ka hoy zao hoe tsy hiteny volana alohan'ny biby eto fa nia tolokevitra ihany ambapanoana any fitondram-panjakana ana ilaina stabilité ny fanamborana azy tsy hoe ho atao vonoana izy natao akory fa atao ny fanadiadiana dia tombona le zavatra anenjena azy dia aoka kosa izy ilanja an'izay rivotra nafafiny fa raha ohatra ka sanatria sy am'izay koa dia adievitra ihany surtout am'izao période transitoire zao. Nakasitrany ity mpanao politika ity ny fiatsika ireo tanora ny hembotra amin'ny fidinana an-dalambe ka saina ao atao rampitso sy ny fanohizana ny fitakiana fandravana rafitra saingona mafisy ny fahefanam-panantena ny filohan'ny fanavaozana fa oravana ny rafitra rehetra orin'ny fikanandoha amin'ny pirenena. Resaka hoe ZNZ dareo so de wa sanatria misy fandraisana am'le colonel zay voasambotra androany colonel Patrick dia zay no mahatonga ny fitondram-panjakana surtout ao amin'ny arifenitra zay mandamina an'izay enquête zay satria misy secret d'enquête ao dia aleo aloha andeha le enquête fa eto koa dia misaotra aloha zany any Andriamatofiloha zay nandray ny solotenan'ireo ZNZ zay hoe irotsaka eny an-dalambe rapitso zany fa efa nifampiana izy ireo efa nanao déclaration isorako ihany koa rehefa ireo zanaka zay mijoro hatrany miteny samy mijoro hoe raha vao ny zavatra efa nifanarana teny akanja dia ny constitution ny 4e république rehefa rava mako ny constitution 4e république dia igny androm-panjakana mifandraika amin'ny rava daholo fa kosa efa niteny ny fitondram-panjakana fohy be ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny résolution ny concertation nationale mazava be zany e. Miantso ny FFKM ny antokitana mba tsy hiala amin'ny andraikitra napetraka taminy dia ny fanatanterahana ny fikanandoha amin'ny pirenena efa nomena ny FFKM maratoeny fa efana feno ho amin'izany aka tokony mifanantona ny FFKM sy ny fanjakana fohy be andiniana ny fomba hitantanana ny fikanandoha satria nangina ny FFKM teo anatrehan'ireo fikanandoha tamin'ny sehatra maro hafa. Be da be ny tsao mandeha makasika ny tsy nahateo amin'ny FFKM. Ny FFKM dia efa nimandateny ny fitondram-panjakana ary tsy ny fitondram-panjakana indray no andeha hanao remise en cause ila problème amin'ny FFKM fa zanaky ny FFKM daholo tsy keto surtout ny filoha zay mitondra ao amin'ny loterianina izy dikany misy fifandaminana fotsiny fa iny angefa nikafany fa eto koa dia manao antsoavo ho aminareo ray aman-dreny FFKM nareo ray aman-dreny tambarany aza miala didina miala andraikitra amin'ny fandaminana ny firenena fa autorité morale nareo dikany manao antsoavo aminareo reny koa zany andray anjara ampiantso ny zanakareo dia ohatran'izay ihany koa tsika mpanao politika aty aza jerena eny fotsiny le ray aman-drenitsika fa aoko tsika zany mba hivondrona hitovy-hevitra andeha anatona anontany mety ho dikany na ny zavatra sy nahatonga azy teny. Ny firaisan-kina ihany no lalana ahafahana mamerina ny filaminana eto amin'ny firenena ho izina namafy tsy tokony anaiko ho zarazarain'ny hery ivelany ny samy malagasy raha ny fanamafisana. Pejiny sosialy kosa indray nidina an-dalambena no sakan-dalana ireo mpivarotra confection amoron-dalana teny Behoririka. Ny maraina teo nambarana ireo mpivarotra fa tsy voahaja ny rehefa ny fanomezana ahafahan'izy ireo mivarotra amoron-dalana ary tonga hatramin'ny fakanany entana izany. Nidina teny an-toerana nijery ny zava-nisy ary nifampiresaka tamin'ireo mpivarotra ny PDS vaovao ka nampiravina ny olana teny an-toerana nanamafy ankilan'izay ny lehibe ny tsena. Eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra faninina natao ireny fanakorontanana niseho teny Behoririka ireny fanadihadiana. Efa misy fifanarana teo amin'ny komina Antananarivo sy ireo mpivarotra confection manamorona ny arabe ty ao Behoririka. Mamela azy ireo hivarotra manomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 5 maraina ny komina. Tsy voahaja nefa io ireo fa vao maraina dia nalana tamin'ny toerana ireo mpivarotra ary nirofona ny entany raha ny fitarainana. Meta ampakamaro tsisy tenerana tsisy kizily hafa tonga dia rofina netana anaty camion ka tsy haikena zay mba olana tedavina vatra to fa ety zay mandoa ola ke 500 isan'andro manomboka raha tsy zay talata larbi lakamisy zoma sabotsy zany mbola fidiry mivatra ety 500 isan'andro dia kotiny zany dia avy ny sécurité maka 200 tsy manaiky ireo sécurité misy roapolo lasa 200 tsy raha isaky mivatra zany nenana ety dia am'izao zay pritan'le commune mamôly be reny raha miala
entana vany tonga dia ohatrany hoe mamoly dia tonga dia netana no zakana ihany fa le an'le pakamary efa valerana tanaty iny mialany amin'ny 10 kilometre izy na sany netana sa itsony entana tonga dia papatra ambony efa valera be da belona zany nazo entana eo amin'ny 10 million lasa tsika fa ampiresahana fa tonga dia batain-dralahy fotsiny le lera lana valera tsara ray efa vorona dao netana tonga dia rofin-dralahy avy any fotsiny leana ray efa am'fito sasany ato dia rofin-dralahy fotsiny leana efa vorona tolotolo tamin'ity ahoana moa tsy hanananay am'izao ahoana tsy tetry le vahoaka tonga hatramin'ny fanapahan-dalana ny fitakina amerenan'ireo entana lasa mitarana ihany koa izy ireo amin'ny fakana ireo mpiasan'ny komina vola tsy ara-drariny amin'izy ireo isan'andro tompona maskarena fa hafa ny tompona maskarena raha mizay raha maveta be ndrika izy raha lahy netana ka raha maroa alina raha lasa nefa netana nanaky dimy raha mandoa efatralina vao tafavoaka any ohatra le zay raha kely lasany tsy tafavoaka iny raha tsy efatralana ohatra zany nefa maskarena netana veroalina lasa veroala raha veroala tsy alena mandoa efatralina verana ty tamin'ny taloha amin'ny enina amin'ny valosasany mangorona zao zay amin'ny fito mipakamaro vao mifoa azy mataotra mpangaro posy dia amin'ny fito izy dia efa mangato amin'ny mangorona zay vao mamelatra etana reo olona ireo a efa nandritsan'ny fitondran'le teo aloha reny efa mpanao an'izao a fa zao vao mba afaka mba nitemy manao an'izao e zay le mpivarotra vao mba afaka ohatry zao zary taloha tonga dia efa laky rimozendina be angatana hiverina amin'ny normal ihany zay mantoky normal ihany atao averiny le camion tompoko netanay averiny camion eto zay vao mialy eto zay tompoko tsy mialy eto averiny eto netanay na andreraka anay tompoko zao etan'olona namidinay zay tsy malala fa mipaty hoe tsy malala zany fa lasa reny etana dotrany hoe mangalatra zay manao versomana mipaty nidiny ateny antoerana ny fampiresaka ary nandamina ny savorivory ny PDS vaovao isy ny fandiminana vaovao atao amin'ireo mpivarotra na izany aza mbola voafetra ny andraikitra azo ny PDS raisina satria mbola tsy nandray ny fahefana ny tenany nivena ny sokatra ny lalana atao ry ny fifampiresahana keto ifandamina fantatrinareo fa mitady voly fantatry ny fahasairanany ny olona rehetra fa kosa apetrako aminareo tsy maintsy isy fandaminana momba tsy efa tsy avelantsika kosa hotery be ohatran'izao ny aloha mba isy tena antsokinareo aloha loha andray an'le toerana ofisialy dia fampiresaka amin'ny fandaminana antsenitsika rehetra faraza lehibe le mpangataka ronjato tsy azato reny ragnano iala tena le mpangataka lesy mangata makavoly asa manay anareo amin'ity fitantanana vaovao ity teo anatriany zavanisy nanamafy ny lehibe nitsena eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra fa nininana tao ary fanomanana mialoha ireny fanakorontanana teny Beoririka ireny nambarany fa mpivarotra valy no voaisa tokony ho eo an-toerana kanefa maro ireo nanao fitakiana androany ka niteraka korontana mpivarotra izay efa samy nafantatra fa manomboka amin'ny fitora maraina dia tsy azo atao intsony ny mivarotra ho Beoririka io asa teo a dia fa anao tsy misy mantevona ny komina Zabia akamisy somandro any naninona tonatra zay terano zay tsy misy fandro any vo misy anaporovona zany raha ohatra dia fa nadioana no nampalahelo mivarotra dia taoboanaovana ny action zany a no tokony misy itsabovoa nilety any mivarotra nanaovana zay misy manteo zay nanaity izy deo fa reo ihany mivarotra omeny nalana netany satria mivarotra tena anaty arabe raha izay tika reo valo naninona zany a lasa otraninona tonga teo dikany a misy olona mety monte ny fibaikona tsy misy afayanareo fa andraikitra asareo mandavanandro zay eleketany fitady avany tsena nirohitra nanoloana ny lampantanana nilaza hakanetana ireo mpivarotra taorin'izay raha mbola nitokosa ny hetsika nataon'ireo olona sasany teny Beoririka
Ijanona ny beoririka ihany isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mpanao gazety ny NBS ireo niara-ny herisetra io maraina io raha nandrakotra ny antsika ireo mpivarotra nanao sakan-dalana teny beoririka. Vokany mangana sy mivonto ny tariary manjavozavo ny fahitana. Niteraka resabe tena anivon'ny tambazotra Antserasera androany moa ny fiparitany ampahany horonan-tsary. Ampahany tamin'ny zavanisy teny an-toerana no naparitaka raha ny fanazavana nomeny ny tahiry ny aina izay nosakanana teo am-panatanterahana ny asany. Tatopavao ny Narcisse Karazafy Simbola havatsara. Tare mivoto sy mangana manjavozavo ny fahitana ateo am-panatanterahana ny asany no niara-ny herisetra ireo mpanao gazety Menada avy amin'ny vondrona MBS tonga nanao fanadihadiana manoloana ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra zaitra tsena teny Andravoahangy sy Beoririka izy ireo ny maraina teo. Rehefa vita ny fanadihadiana natao dia nizotra namonjy ny moto izy Menada kanefa tsy navelan'ireo andian'olona nandeha ka nosakanany ary nianjera avy teny ambony moto tsy indray mandeha ny sotasota fa indroa araka izao fitantara ny tahiry ny aina azy izao. Rehefa naka moto zay dia sakanan'ireo tokony ireo zay zay nefa mipresente tamin'izareo hoe mpanao gazety dia misy andian'olona maromaro tena hoe mpivarotra zareo mitokony fa misy kosa ireo andian'olona ataontsika hoe profiter an'le korotana fotsiny dia lasa manao foana eo amin'le grefy. Dia zay efa mipresente tamin'le olona hoe mpanao gazety izahay. Rehefa mipresente tamin'le olona izay dia navelan'le olona hoe nandeha. Kanjo tao aoriana nisy andian'olona nitazona anay dia nisitominy le moto dia natosiny avy eo dia nianjera. Dia niezaka moa zany nanarina an'le moto dia natosiny fandroany dia nandeha dia natosiny fandroany indray dia nianjera fandroany zay. Tsy ireo mpivarotra zaitra tsena no nisotasota tsy namela azy ireo nandeha fa andian-dehilahy hafa no nanosika azy ireo teny ambony moto ka izay no tsy maintsy niarovany tena ho ihany ny fanamafisana ampahantsary nandritra ny fiarovan-tena no niparitaka teny amin'ny tambazotra Tserasera ho ihany izy nanamafy. Nisy hitanareo iny misy video miparitaka be iny amin'ny tambazotra Tserasera ataontsika hoe niteraka resabe ho an'ireo mpikerakeraan'izay Facebook zay. Tsy mitsy tompoko ny tombohan'ny olana teo fa efa nitantarako anareo ny tombohan'le olana fa teo moa le olona vao nanomboka ndraiky dia iny nitan'zareo raha tsy niary teo ihany tompoko tsy tafavoaka teo izahay fa niezaka niary tena tamin'le binomako mba satria le binomako nitondra caméra mariana moa fa tamin'izay le nandeha niteny tamin'ny binomako hoe aza mbola ampidirina anaty kitapo aloha le caméra fa tsotsoe dia hitan'zareo tsara hoe mpanao gazety isika mivoaka eto dia tsy nampidiry le binomako moa le caméra tamin'izay dia ny caméra iny nitazomin'le binomako foana hatramin'ny farany tamin'iny sakoroka nisy teo Beoririka iny. Le video miparitaka be ekeny hoe nisy ny video iny fa tsy ndraiky hatramin'ny voalohany izay ndraiky an'iny fa taty efa ho farana ny anona vao tsy nahita le action tamin'ny voalohany zany le ndraiky an'iny fa tonga dia iny no nipublien'zareo tamin'ny Facebook dia miparitaka be iny. Manameloka ny herisetra sy ny fandratrana tao am-mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asa ny komity vonjimaiky amin'ny tantana ny olavitra ny mpanao gazety na ny CTOJM manoloana ny fihetsika fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety niseho androany miantso ny tompon'andraikitra Isatsokajiny ampiatra ny lalàna velona amin'ireo nininanao ny herisetra sy fandratrana ny tranga teny Beoririka ny CTOJM tsara ny mampatsiahy fa malalaka ny fanangonam-baovao ny mpanao gazety mba tsy hatompotrano mihono ny olom-pirenena ny rehetra ny fisitrahana vaovao maro lafo sy voamarona. Elika eo anatrehan'ny lalàna araka izany ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany etona dia manao fisaorana ny CTOJM sy ireo mpanao gazety rehetra. Mankasitraka ihany koa ny ministeran'ny Tserasera izay samy naneho ny firaisan-kina sy fifanohanana iadina amin'ny herisetra sy fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety ny vondrona MBS.
La fomba vao hafa tanteraka kosa indray hividy vary 10 ka hatramin'ny 200 taona isan-kerinandro amin'ny vidiny 710 ariary ny kilao ny orinasa mpanjakana State Procurement of Madagascar na ny SPM. Tontosa omaly ny fifanekam-piara-miasa teo amin'ny faritra loatra mangoro sy ny orinasa SPM. Fifanarahan-piara-miasa izay miompana amin'ny fandrindrana ny vidim-bary an-toerana. Tatopavao Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Totosa ny alakamisy fahina ambin'ny folo ny volana aprily teo ny fifanekam-piara-miasa eo anivon'ny orinasa SPM sy ny faritra Loatramongoro hofandrindrana ny vidim-bary atao anatin'ny faritra ka sady mamelona ny tantsa no tsy mamono ny mpihinana. Tany amin'ny commune ambanivohitra Ambatomainty distrika Paravaravola no nisy antarana ny fifidianana izany vary izany ary fantatra fa mbola hitohy any amin'ny toeran-kafa. Ireo vary eranivon'ny sompotra no anatosana izao ezaka izao mba anapina ireo tantsa izay ny kaikaiky fa mbola nihitsoka teny an-tsompotra ny varin'izy ireo no ny fijotson'ny vidim-bary taty aloatra. Zava-tanfanta satria be mipitsipitsy ny ao anatin'le fanarahana fa ny zavatra tipitsy indrindra hoe nampidiny taxe ministrona zavatra nampidiny dimampolo isan-jato ezaka lehibe zay zavatra zay satria tokony vola tokony miditra any aminy no nampidiny fa noho ny fitsanjovana ny faritra sy ny olombelona rehetrarehetra ao anatin'ny na ny mpamokatra zany na ny mpanjifa dia nataony zay ezaka be zay. Fatatsika nefa fa afaka herinandro vitsivitsy miakatra anay koa ny vakotaona vakoao dia mba hitsontsovana indrindra ny fidinany vidim-bary ambany loatra ka mety afarika amin'ny tantsaha dia misy zany fepetrany raisana nangataka tsika tatia ny talao ary isora mety zay mbola mamerina fisorana foana ny température-pirenena ireo sy mivavavahoaka rehetra ataon'ny district Ambatondrazaka paraparavola zay midiram-pirenena zay nanao ny ainy zay zavatra fa tsy lazako nanao atsisika mihitsy nanaika ny fitondram-panjakana hoe jereo faritra Ambatondrazaka fa sosanatria hopotika amin'ireo karena satria ny faritra dia fantatsika fa miaina indrindrindrindra amin'ny famokaram-bary ka raha io sera-piarena vary io ny simba dia ny farom-piainan'ny olona mihitsy toe karena ny faritra ny kapobeny no ho simba dia ankehitriny moa zany ny vary mifankatantsika misorana amin'ny fitondram-panjakana nandefa ny SPM zay orinasa mpanjakana hiditra ny fividianana an'le stock tavela eo aloha zany. Antenena araka zany fahamany olantantsa izao fifanekam-piara-miasa eo anivon'ny fiadidina faritra Loatramongoro sy ny orinasa SPM izao ady valona teo ny disadisa mihodirana izay resaka vidim-bokatra izay. Mijany amin'izay vaovaony sosialy izay laharam-pamena ho an'ny komina Anosiala ny famanany olona ny mponina eny fotony. Voakasika ao anatin'izany avokoa ny sehatra rehetra indrindra ny fahasalamana sy ny fampianarana. Efa manomboka ihany koa amin'izao fotoana ny fanamboaran-dalana izay vokatry ny fiara-miasan'ny komina amin'ny faritra Analamanga natao izany mba handalana ny fahasahiranan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Fanampanazava. Natomboka ny asa fanamboaran-dalana mirefy 10 kilometatra mahery miaingy eo amin'ny hôpitaly Anosiala hatrany Antsamamy. Programa n'asan'ny komina Anosiala distrika Nambohitra Atrimo iaraha-mana tanteraka amin'ny faritra Analamanga. Tsy mbola voafaritra ny fotoana avy tany asa saingy verina fa azo ampiasaina avy hatrany zany aorian'ny vavitany. Atao pave ny ampandalana tena simba. Dia moa zany efa programa ny komina izy io ny anamboarana azy fa nisy fotoana zany amin'izao ny fiaraha-miasa izay tafiditra fe ato anatin'ny fifandom-bolana arak'asa iarahana amin'ny faritra Analamanga dia iaraha mahita moa zany fa efa manomboka ny asa io ny amin'izao fotoana izao. Tena sarotra dia sarotra ny fifamoivoizana indrindra fa eo amin'ilay fiakarana atao hoe Antsahamamy
tena sarotra tena ratsy mampikaikaiky ny kokoa izay sorako sahady mihitsy amin'ny fiavonana tsirairay amin'ny fandraisanjara amin'ny fanatanterahana ny asa raha ny terasement fotsiny aloha zany aloha hatreto dia manodidina ny telo hatramin'ny efatrandro eo no amin'ny tanana azy fa vinavina ina ho atao pavé ny point noir dia iny moa zany miandry fotoana fa miandry fotoana hoe vina izy fa mbola tsy atoato aloha efa zay aloha ny vinavina hoe atao pavé izy. Niteraka fahasahiranana ho any impony ity lalana ity tao anatin'ny taona maro nisy ny fanamboarana saingy tsy naharitra izany ho ny fanazavana azo leferina ihany ny fahasimbana rehefa mahitany saingy tsy azo elana ary mampitondra faisana rehefa avy ny orana hoy ny faneho-kevitra. Lalana zany dia tena ratsy ary rehefa maina ohatr' izao moa zany moto mety afaka ihany fa mijalijaly fa rehefa fahavaratra misosasosa mienjerazera ary mety andratra olona mihitsy ara indraindray. Misy fanamboarana ihany izy ity fa tsy fanamboarana mandavataona fa ohatran'ny fanamboarana mielina fotsiny vokatry ny hoe torapo ho an'izao zay malala tanana fotsiny fa izao mba irina sy angatahana hoe tena fanamboarana maharitra. Azona manohy ny asa iveriny ety anosialy ireo engin lehibe amita ireo ampandalana simba rehetra tokony amboarina ny komina no amahatsisolika azy ireo tsy ampy anatanterahany zany anefa ny kitapom-bola ny komina ka iantsony ireo malala tanana rehetra ifanampy aminy amin'ny fanatanterahana ny asa. Eo moa zany no ny fampiresaka ihany koa zay tamin'ny lehibean'ny faritra dia ho alefany afaka eo amin'ny efa herinandro eo lasaka kely dia ho averina le mpandeha aty ireo agent ireo amina ny ampahandalana rehetra izay tokony ho amboarina izay famatsiana aviariny komina moa zany ny moa zany sika fandraisanjara komina manontolo izay anetanako an'ireo mpandraharana ny torape mba anampy satria raha nety manana eto amin'ny komina dia mbola sarotsarotra ilay izy fa tsy maintsy miainga amin'ireo mpandraharana orinasa amin'ny fanatanterahana zany asa izany dia hoesanao vitaina daholo sy tratra satria efa nanome komina moa zany nanome antsika mandritra ny eo amin'ny folo andro eo ny avy eo amin'ny faritra sy nalamanga ny ho an'ireo fitaovana. Ankoatra ny fanamboaran-dalana laram-pamena ho an'ny komina nosiala ny famanana ny olona ponina eny fotony isan'ireo asa ho tanterahina ny fananganana lycée sy ny fanamboaran'ireo sekoly ny fananganana birao-pokotany ho an'ireo izay tsy mbola manana izany ny aingana indrindra kosa dia ny famitana ireo CSP izay hotokanana tsy ho ela eny fiakarana. Tao anatin'ny programa nasanay moa zany dia tena hoe laharam-pamena ny anatsara ny fahasalaman'ny vahoaka eto amin'ny farim-piadidiny komina zany dia mahafaly ny nahazahoana CSB anankiroa CSB dio anankiroa moa zany izay ny iray dia avy amin'ny fanomezana avy amin'ny silamina ny FCRA dia ny iray kosa fanomezana mahaimaim-poana ihany koa avy amin'ny MDF sy fiarah-miasa amin'ny komina zany izy io dia io efa ho vita matoato rehefa miandry fitokanana izy io eny amin'ny fokotany fiakarana moa zany misy an'izy io. Raha ny fantatra itoy animery mandroso distrika anambohitra atrimo ny asa fanamboaran-dalana toy ny teto amin'ny komina nosiala afaka herinandro ary verina ety anosiala indray ireo fitaovana anohy ny asa tsy vita dity. Velombolo ary velom-panantenana ireo mpivarotra eny Andravoahangy fa tsy ho tsena matintsony eny an-toerana no ny fidiran'ny rano izay nambojaly azy ireo antaonany maro. Atazana teny an-toerana mantsy ireo mpanamboatra ka hiverina fa hitondra vokatra aritra izany tsy verena ny olana teo aloha intsony. Miverina amin'ny laony niaraka izany asan'ireo mpivarotra izay toy ny vao manomboka mihitsy ny faneho-kevitra. Miantsony sy ny fandaminana ny mpivarotra hanajana ny lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra ihany koa ireo mponina fanadihadiana amin'ny sariny tairiny. Afaliana ny an'ireo mpivarotra ety Andravoahangy androany maraina raha nahita fa nisy nanamboatra ary ny manomboka ritra ny rano nampijaly azy ireo nandritra ny taona maro raha mbola teny andohalika izany alina. Miverina amin'ny laony miaraka izany fivelomana hoy ny fanazavana raha voatohitohiny izany teo aloha vokatry ny ranobe ka tsy misy mpandalo sy mpividy. Natomboka tamin'ny fanadiovana ny asa ka samy nanao ny tandrify azy ny rehetra nanala ny fotaka mandrevo. Tao anatin'izay tapabolan'izay nefa dia tena hoe tsy mikarama mihitsy, tena tsisy mihitsy
fa manomboka androany zao vao mba hoe anokatra tsena hitanao reo vao anokatra tsena mihitsy ka mbola tsy hay zao hoe ho avy daholo indray vankily asa oanao dia angatana amin'Andriamanitra mba ndeha kely aloha ny tsena atehana matanteraka manomboka manadio ay zao moa sady miandriandra le brety fotoana fotaka reo ny anay zao ny ato ambany ato tiana fotaka mandrevony ao dia tsy afaka tonga dia ho atosika anaty kanala le satria anisan'ny mandrora amin'ny tsilany andra ohatra hoe tonga dia ho atosika anatin'le kanala le fotaka fa mba hoe mivondrona kely zany zay mpivarotra teto amin'ny alina hoe aleo tsy atosika le fotaka fa angonina dia anakaramana dia toma ho ariana any amin'ny toerana tokony hanariana azy farafakeliny efa ho 5 taona tsy nisy vahaolana ny momba ity ranobe ity Andravoahangy ity na fahavaratra n'andro maina dibo-drano foana manomboka mamelatra entana ny rehetra androany ary toy ny vao manomboka izany any atsemana ny fatiantoka teo aloha hoy ny fanazavana fijaliana ny ainanay nandritran'izay taona maro zay tena mara efa eo amin'ny 9 taona teo zany fijalinay momba ny rano dia misaotra ny fitondram-panjakana aloha zany efa nanamboaka fa tena zava-dehibe aminay izao mba notakinay amin'ny zareo zany hoe mba atondry zareo malakilaky le izy fa zay efa tena ela ny jaliana efa tena ela zay niaritra amin'ny rano be isanandro mba hirariana mba ho tsy hisy ranontsony efa tena sahirana daholo ny olona mity na mponina na mpivarotra isaky ny ohatra any dia tsy maintsy miroboka rano foana tena hoe efa tsena maty zany loha raha ny amin'ity faritra ty tsisy mahafantatra tsony fa ny olona to dia hoe andao ary tsisy mandalo tsony amin'ity fa efa tena maty zao zay zany zao vao hanomboka ivelona indray fa efa tena hoe tsisy tsony eo ampelantanana fa manilika trosan'olona zany amin'izao satria tsy maintsy nindram-bola tany aman'olona aloha tsy maintsy atao sakafo tsy verimaina ny antso natao hatramin'izay nivaly ny fangatahana saingy andrasana kosa mba aharitra izany ho ny fanamafisana ka tsy verina toy ny teo aloha intsony na izany tsy izany hita rehefa fantatra ny olana ka tokony hovany zany amin'ny fampiakarana ny arabe tsy andronona ny rano intsony izy tia manao karazana ohatran'ny cuvette le arabe ka io arabe io raha fahitanay azy raha tsika zao mijery mbola misy rano ihany nge eriana ny ery mbola misy rano ihany noho izany ilaina le fampiakarana an'le arabe zany ilaina ny fampiakarana an'le arabe mba ahafahana hoe mpitovy tatana le arabe dia tsisy tsony mihitsy ny rano satria marina fa ridritra izy zao fa mbola hita mihitsy hoe amin'le faritra ivy mbola misy le rano ankoatra io lasa fahazarana ho an'ireo mponina voakasika ny mitady vahaolana samirery na ahafana niatrika ny zavarisy hatramin'izay toy ny fanamboarana ny lalan'ny mpandeha tongotra vita tamin'ny beton ary afaka ampiasaina amin'ny fakarany rano antsokosa no ataon'izy ireo nisy ny fandaminana ho an'ireo mpivarotra mba hanaja ny lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra izay vao voafaritra mazava ety an-toerana saingy voabahana tanteraka ny eto aminay zany tsy mandeha amin'ny trottoir intsony ny mpandeha ka mangataka mitondra fanjakana zay mba andray andraikitra mba indrindrindrindra mpivarotra zany afaka mivarotra any toerana zay azony varotana fa le lafin'le trottoir mba ajaina ho an'ny mpandeha io trottoir nataona io moa dia efa somary avoavo dia namiakatra zany rano satria izy ty moa zany vao androany ray zao zany izy mihena mirina mba hoe aharitra zao hoe mba tsy fisian'ny rano zao fa raha sanaty vava mba miakatra ny rano mba mandeha amin'ny maina le mpandeha tongotra ka ny tena marina zany dia hoe ho an'ny mpandeha tongotra irery ihany ny trottoir fa tsy tokony sakatsakanana etan'ny olona satria zay zao vao nametaka amin'ity alina jerenay eto fa tena araky ny fahitanay azy dia nametraka entana teo mpivarotra raha tsy aiviny efa mantaona no nijalinim-ponina ety Andravoahangy amin'ny ety ampandalana dibo-drano matetika ity lasa tsena maty ny fiantson'ireo mpivarotra azy noho ny tsy fisiany mpandalo natao fitaovam-pitaterana teto ny saretina ahafahan'ireo mponina ny famezivezy natomboka ho maly kosa ny asa fanamboarana ka nandritra ny rano hoy ny fanazavana mbola tazana tety an-toerana ihany koa ireo mpiasa amina olona zay iray manadio ireo lakan-drano mahavelom-bolona asa ho ny fanamafisana saingy tokony aharitra izany ho ny faneo-kevitra samihafa maresaka avy any ivelany nahita ny marimaritra iraisana ho fampitsarana ny ady ao Liban ireo mpifanandrina atao zavatra iray niteraka faneo-kevitra maro samihafa amin'ny mponina sy ireo mpanara-baovao satria verina ho dinga makany amin'ny fitoniana kanefa tena mbola marefo sy feno ahany fototra ijoroana ity fifanarana ity mbola tsy voavatanteraka mantsy ny fifandirana lalina ao Liban fanampanazavana. Efa ela no nisy fifanenjanana atao amin'ny faritra atsimon'ny Liban
toerana ny fandonany herin'ny Hezbollah sy ny tafika Israeliana. Niteraka fahavoazana mivantana ho an'ny sivily, faravana fotodrafitrasa ary fitombony tebiteby iainany mponina isan'andro ny fifandonana. Tao anatin'izany toe-javatsarotra izany no nipura ny fifanarana fampitsarana ny fanafiana ka nampangina tampoka ny feony ady ao anatin'ny faritra saingy mbola mitoetra ny aya ilaliny eo amin'ireo mponina. Samy nanana ny fandraisan'izany fanapa-kevitra izany sy atry raisam-pirenena. Nilasa ny filoha Amerikana Donald Trump fa dingana manandanja makany amin'ny fitoniana ao amin'ny faritra ny fifanarahana ary nampiditra ao anatin'ny ezaka ara-diplomatika lehibe kokoa mikasika ny fifandanjakery any Moyen-Orient. Etsy ankilany, nanamafy ny Prime-ministre Israeliana Benjamin Netanyahu fa tsy maintsy jerena ny fiarovana sy ny fandravana ireo loharano-kery mampidi-doza indrindra ny Hezbollah mialohan'ny resana ny fandriampahalemana maritra. Etsy andaniny, hita ho manohana ny lehibe ara-politika sy ara-miaramila ny Hezbollah i Iran. Na dia tsy dia mipoitra mivantana amin'ity fifanarana ity aza Iran dia raisina ho singa manandanja amin'ny fifandanjakery any an-toerana ary mety hisy fiatraikany amin'ny faharetan'ny fifanarana izany. Ankehitriny, na dia manome rivo-baovao kely ho an'ny mponina ao Liban izay ity fampitsarana ady ity dia mbola tsy tena mazava ny ho avin'izany. Amin'ny ankapobeny, mbola eo anelanelan'ny fanantenana sy ny ayailalina ny vahoaka, fanantenana kely ho an'ny fandriampahalemana saingy ayay lehibe momba ny faharetan'izany. Famarefoara politika sy ara-piarovana i Burkina Faso nandray fanapa-kevitra goavana ny fitondrana miaramila ao an-toerana. Fikambanana Merinjato anisan'izany ireo mpiaron'ny zolombelona no nifoanana tsy mahazo alalana hiasany intsony. Nanaitra ny maro ity fanapa-kevitra ity ary mampametra-panontaniana lalina momba ny ho avy ny fahalalana sivily ao an-toerana. Fanampanazavana. Hatramin'ny fanokanam-panjakana ny taona 2024 dia efa hita tsikelikely ny fiovan'ny rafitra sy ny fitantanana ao Burkina Faso. Lara-pamen'ny fitondrana miaramila ao an-toerana ny ady amin'ny sy fandriampahalemana sy ny fanafiany ny mivondrona amin'ny tapidina. Saingy maro no mahasikaritra fa mihamafy koa ny faneriterena mahazo ny olo-pirenena. Efa nisy sahady ny fepetra nanakana ny antoko politika, ny sendika ary ny fifehezana ireo sivily mba tsy haneho hevitra malalaka. Dingana iray hafa mampiorokoditra ireo mponina ny fandravana ireo fikambanana maro ankehitriny. Na dia lazain'ny fanjakana fa fanarahana lalàna aza no antony. Dia maro amin'ireo mpanara-baovao sy ny fikambanana iraisam-pirenena no milaza fa tsy ampy ny mangarahara sy ny fanazavana mahakasika izany. Amin'ny lafiny iray, miahiahy manoloana ny filaminana sy ny firaisan-kina nasionaly ny fanjakana Burkinabe ka antony nandraisan'izao fanapa-kevitra izao. Saingy amin'ny lafiny iray hafa, mety hiteraka korotana sy ady samy hafa eo anivon'ny fiarahamonina ny fanisorana ireo sehatra ifampiresahana sy iarovana ny zon'olombelona. Raha tsy misy ireo rafitra afaka manara-maso sy mitsikeran'ny fitondrana ireo, dia mety hena ny fifandanjakery ilaina amin'ny fitondrana aratrariny. Manoloana izao toe-draharaha izao, dia tenaina fa hitohy ny fanamafisan'ny fitondrana ny fifehezan'ny sehatra sivily sy ny politika, indrindra raha mbola atao lohalaharina ny resaka fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Etsy ankilany, mety hiamafy ihany koa ny sindry avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo mpiary ny zon'olombelona izay mitaky ny mangarahara sy ny fanazana ny fahalalahana fototra. Ao anatin'izany fifantona-kevitra izany no amaritana tsikelikely ny lalan'ny Burkina Faso amin'ny hoaviny. Mbola maro ihany koa no mametra-panontaniana mahakasika ny tena paikady itondran'ny Ibrahim Traoré ny firenena. Ny momba ny Usain Bolt sy laizakazaka hafakely hitan'ny Japon, ireo no hafakelitsika amin'ity an'ity arahoary. Atleta avy any Jamaika, heverina ho ray amin'ireo mpiazakazaka lehibe indrindra sy aingam-pandeha indrindra teo amin'ny tantaran'ny atletisma maneran-tany Usain Bolt, izay teraka ny 20 Aogositra 1970. Hatramin'ny fahasazany dia hita ho manana talenta tamin'ny fanatanjahantena, indrindra ny hazakazaka fohezaka ny tenany. Nivoatra haingana be i Bolt ka lasa mpifanenana kalaza teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanomboka nandromboka medaly volamena ny tenany tamin'ny lalao olimpika ny taona 2024 ka lasa endriky ny fahombiazana amin'ny atletisma maneran-tany. Ny rakitsoratra maneran-tany dia milaza fa i Bolt rery ihany hatreto no nahavita 7.15 sekondra ny halavirana 100 metatra ary 7.7 sekondra ho an'ny hazakazaka 200 metatra. Sarotra indrindra ho an'ny olombelona manenjika io fepitoana io amin'ny hazakazaka saingy vitan'ny Bolt. Akoatra ny faiza manaony amin'ny fanatanjahantena dia nalaza ihany koa i Bolt noho ny toetra ny falifaly sy mirana foana ka nanitona ireo mpijery maneran-tany izany ka nahatonga azy ho iray amin'ireo atleta tian'ny olona sy hajaina indrindra. Ny zava-bitan'ny Usain Bolt dia mampiseho fa amin'ny alalan'ny asa mafy, ny fanazara-tena tsy ankijanona ary ny fanoloran-tena tanteraka amin'ny tanjona kendrena no azahoana mametraka tantara tsara sy mety hadonoana eo amin'ny sehatra izay arana. Tany Japon tany no nitanterahany ity hazakazaka hafakely ity, izay efa nisy hatramin'ny 12 arivo.
hazakazaka miaraka amin'ny seza misy kodiarana izany hoe irony seza fampiasana anaty birao irony seza mbola tsy namboarina na nasiana fanovana fa janona amin'ny endriny toy ny vidianana azy iny ihany ampolony maro ireo nandray anjara tamin'ity fifaninanana hazakazaka hafakely tany Japon ity toy izao ny vepetra mahakasika ny lalao olona telo ihany no ao anatin'ny ekipa iray saingy olona iray ihany no mitangina ny seza hatreo amin'ny toerana natokana hifanoloana amin'ny namana hafa maritra roa ratsy ankianto ny hazakazaka ka izay mahavita fiodinana betsaka indrindra ao anatin'izay adiny roa izay no mpandresy efa nanomboka miparitaka manerana ny Japon ankehitriny ity lalao ity hazakazaka hafakely ity dia natao hampiala voly sy hampifalifaly ireo mpiasa mijanona lava ao anaty birao dia ny vaovao hafakely ny tombokilasy tombovavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao angasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafindray tombokilasy tombovavy